Fandiniana nataony Institut Pasteur teto Frantsa izy ity, zany hoe étude clinique natao tamin'ireo olona niditra hôpitaly teny amin'ny hôpitaly Mpanjakana sy ireo hôpitaly tsy miankina, ary koa ireo mpandeha tao anatin'ilay sambo ngezabe napakibo antsoina hoe Diamond Princess izay nitsoka tany Japon, mitondra olona 2,730 no nanaovana ny fanadihadiana na ny étude zany. Voamarika tamin'izany fa ny 2,9 nireo cas positif ihany no nahiditra hôpitaly, ary ny 4,300 tamin'ireo niditra hôpitaly no maty. Tao anatin'izay olona maty zay ny 8,300 dia nihoatra ny 80 taona, raha aotra ray isan-jato dia latsaky ny 20 taona, zany hoe olona ray ao anatin'ny ray alina. Ny taona eo nahazo moyen an'ireo olona niditra hôpitaly dia eo amin'ny 18 taona, ary ny taona eo zany hoe azo moyen an'ireo maty kosa dia 7,70 taona. Ka tao anatin'izay maty, tao anatin'ireo maty ireo dia ny 9 tao anatin'ny 10 dia nihoatra ny 70 taona, ary 10 isan-jato tamin'ireo ny lehilahy, raha 70 isan-jato kosa ny vehivavy. Tao amin'ilay sambo Diamond Princess dia tao anatin'ireo olona 2,730 izay mpandeha zany dia 7,700 ny cas confirmé na cas positif, ary 13 no maty tamin'ireo. Nahiditra hôpitaly kosa dia 71,903 na 3,750 alina, ka tao anatin'izay dia ny 7,20 sy ray alina ny maty. Raha atao zany dia ny taham-pahafatesana na hoe taux de mortalité tamin'ity fandiniana ity dia eo amin'ny 4,350 isan-jato, ary ny isan'ny mponina cas positif na hoe infecté zany dia 5,7 isan-jato. Ka raha atao zany ny fandinihana, raha ireo 7,700 cas confirmé nahitana fahafatesana olona 13 dia tsy mifanalavitra amin'ny courbe manaraka an'izay zay zany ny courbe ny fahafatesana amin'ity Covid-19 ity eto amintsika, satria raha 488 na hoe 7,700 ny cas positif dia eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 eo zany no araka ny raha hoe aotra faingo 5,30 isan-jato dia eo amin'ny 8 na 9 eo zany ny fahafatesana ao anatin'izay olona
valo amby valopolo sy efajato zay. Zany hoe romo no voalaza ofisialy fa hoe maty, fa maro ireo tetsyteroa, olona nitsitra tetsyteroa zay tsy fantatra hoe inona marina, ka inoko fa reo enina mameno anazy ho valo na sivy na fito ameno anazy ho sivy ireo reny tranga olona nitsitra na nitsirara teny an-dalambe ireny. Ka eto dia manaitra ny mpitondra ny tenako ary koa misarika ny saintsika malagasy noho ny tsy nanarahantsika, tsy fanajantsika ny tena fibohana marina. Ty fanadiadiana na ity klinika natao teto Frantsa tia dia niaraka tamina fibohana ara-dalàna, zany hoe enjana voaraka ataontsika hoe tsy 100 isan-jato fa faravaratsany 90 isan-jatony, ary koa niaraka amin'ny mesure barrière ara-dalàna, zany hoe miaraka amin'ny arovava ara-dalàna manara-penitra, ary koa fanajana ny distance sociale, zany hoe tsy nisy ireny vorovoriana vahoaka marobe any amintsika ireny. Ka eto dia misarika ny saintsika malagasy, indrindra ireo mpitondra, fa maro dia maro, satria eto Frantsa raha lazaina fa hoe ny 5.7 isan-jato nyreo mponina eto Frantsa no cas positif na hoe tratra nyity tondra nyity otrikaretina mamean'ny Covid-19 ity, dia ny any amintsika zany dia azo lazaina fa avo roenina zay, zany hoe tsy 5.7 isan-jatony fotsiny fa anoany amin'ny 12 isan-jatony anoany. Ny OMS moa tany am-boalohany dia nanome sahalanisa hoe ho any amin'ny 2 tapitrisa ny olona ho infecté na hoe ho cas positif amin'ity otrikaretina ity eto amintsika. Ka raha mijery ny sahalanisa sy ny fizotron'ny ity otrikaretina ity na aty amin'ny tany zay tena manara-dalàna misy fitsipika enjana aza, dia mampatahotra. Ka tokony hisaintsaina isika menakavy tsy andriandry manana aretina amin'ity Covid-19 ity, fa ho tonga saina ka hanomana zay fitaovana enti-manana hiatrehana ny zavatsarotra sanatria ho tonga amin'izay, satria raha ny tokony izy zany dia tokony manana farafaratsiny, tsika tsy hanana velively an'izany hoe farafara lit de réanimation royal zany, hatra nofinofy zany. Raha hanantsika dia hanana eo amin'ny 50 na hatramin'ny 100 farafahabetsany isaky ny faritany, na mihoatra kelin'izay zany ataontsika hoe any amin'ny 50 amin'ny 100 na 200 ny tokony aty amin'ny tanan-dehibe renivohitra zay maro kokoa ny mponina. Ka fen'izay rehetra zay dia takina ny mangarahara amin'ny isan'ny olona tena vohiny ity aretina tondra nyity ny otrikaretina ity Covid-19 ity, ary takina ny fampiarana ny amehana ara-pahasalamana arahin'asa, zany hoe tsy vitan'ny resaka fa
manao mila fanomanana ny fitaovana hiatrehana rasanatria ka tonga mitokoa ny vahoaka malagasy tsy hisy ane zany. Zay fotsiny ny tombony eto amintsika hoe tanora ny akamaroan'ny vahoaka malagasy ka araky ny fanadihadiana dia tsy dia mandaitra any amin'ny tanora loatra na hoe na voan'ny mitondra an'le otrikaretina ny tanora aza dia mataty ary tsy marary na hanao tranga sarotra tonga amin'ny fahaseporana ohatran'ireo zokiolona maro be taty amin'ny tany tandrefana sy tany Sina. Ka takiny zany ny mangarahara amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka amin'ny ady amin'ity Covid-19 ity. Takina koa ny mangarahara eo amin'ny fitiliana mba hialana amin'ity resaka polemika na savorivory hoe daingy tazo fa rehefa Covid-19 de Covid-19 tsy misy antony hanafenana zany. Tokony hatsahatra zany tanteraka aloha ny zavatra rehetra hafa tsy ilaina tsy mifandraika amin'ny fahasalamam-bahoaka dia ny famboarana ny rovan'ny Manjakamiadana sy ny kianjan'ny Mahamasina. Rovy miain'ny malagasy zay ambony lavitra noho ny fanomanana ny fetin'ny fahaleovantena zay mbola misy resaka be koa satria fahaleovantena anarany fotsiny fa ny tokony tsombinina ary tsinjovina voalohany indrindra aloha zany dia ny ain'ny malagasy. Misaotra antsika rehetra naritra ny indray dia mametraka ny veloma mandrapiona.